hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Amin'ny kafaliana indray no tsy diako ny tokantranontsika amin'izao androanio izao. Tonga amin'ny fotoana famerenan'ny lesona fahafolo izay ianarantsika amin'ny terahandro vaovao ity isika. Lesona telo sisa dia ho tapitra izao taona 2024 izao. Tsy haivina trano fa ilay andehan'ny fianarana mitondra ny lohateny hoe lesona momba finoana ao am-bokin'i Josoa no ianarantsika, ary ity lesona fahafolo ity dia mitondra ny lohateny hoe ilay tena Josoa. Tsy hoe te hilaza akory isika fa izay rehetra nianarantsika hatramin'izao dia Josoa sandoka na hoe Josoa osoka. Fa amin'ny herinandro ity kosa dia miditra lalindala kokoa isika amin'ny antsoina hoe tipôlôjia na tandindona. Ka miditra bebe koa amin'ny resaka hermenetika izay fomba fandinihana ny soratra masina sy ny fampiarana azy amin'ny lafin-javatra sasany. Noho izany dia ho tena fianarana mahaliana izy ity. Eny ary, izay ny ela fa namanareo mpanomponareo Dr Jean-Jacques Andriampara no mitarika izao fiaraha-mianatra izao ankehitriny. Izay tsy haivina trano fa mpianatra ihany izahay, mpiara-pandalina ny soratra masina ihany izahay fa tsy mpampianatra akory. Mialohan'ny anoizantsika n'izany ten'Andriamanitra izany dia manasa anao ary aho andeha hiaraka hivavaka isika. Rirana io izay ny an-danitra, misaotra anao indray izahay no izao fotoana mamy iarahanay mitoetra eo tongotrao izao mba hianarana ny teninao. Meo anay anio Tompo ny fananao masina mba hanome hery hatakaranay ny teninao, hatonga anay ho tena mpianatra tsara izara izany teninao izany. Mivavaka izay Tompo mba hitahinao manokana ty mpiara-mianatra amiko eto ity izay mihaino izao Hope Fire Radio izao, sy ireo mpianatra ny kilasy maneran-tany izay mianatra ny lesona ity ihany koa, mba hatonga anay tsiraray avy ho eo akaikinao hatrany hatrany Jesosy eo, ary anahaka ilay tena Josoa marina dia Jesosy Kristy tomponay sy mpamonjinay izany. Fa noho ny amin'ny anarany no angatana izao vavaka izao. Amen. Raha tsy hivona dia efa niditra tamin'ny teolohevitra ity isika tamin'ny fianarana lasa izay niresahana sasasasany amin'ireo fomba fijerena teolojia izay mifandraika amin'ny tanina-panantenaina sy ny heviny ara-panahy ho an'ireo izay mitaka ny teny fikasana rehetra ao amin'i Jesosy. Ny niditra izay fianarantsika ny bokin'i Josoa izay dia tsapa fa manondro zava-misy lehibe lavitra noho ny tenany ny fiainan'ilay mpandre anjara fototra ao amin'ilay boky. Toy izay nianarantsika tamin'ny lesona lasa ohatra, resaka tany Kanana dia tandindona na tipôlôjia ny fanantenantsika mandrakizay amin'ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao izay efa nomany Kristy ho antsika izany. Maro ihany koa ny olona no tsy mahatsapa fa ny anarana hoe Josoa na Yeshua dia anarana mitovy ilazana amin'i Jesosy ihany. Raha mamakintsika amin'ny Hebreo 5:4 amin'ny teny malagasy dia hoe izao ny voasoratra hoe raha Josoa no nanome azy fitsarana. Nefa rehefa jerena Baiboly teny Anglisy, any King James Version dia izao ny voasoratra: If Jesus had given them rest. Izay indray ny voalaza izany hoe Josoa sy ny Jesus izany dia mitovy. Anarana ray ihany izany ireo teny ireo. Amin'ity lesona ity, amin'ny herinandro ity izany dia mandinika foto-kevitra ara-Baiboly momba ny hoe tipôlôjia na tandindona isika sy ny fomba hanehoan'i Josoa an'i Jesosy Kristy. Raha ny marina ny lesona lahady dia mitondra fotsiny amin'ny lohateny hoe ireo tandindona ao amin'ny Baiboly na tipôlôjia biblika. Ary ny lesona latsinainy dia miteny momba ny tandindona sy ny tena izy, na ny tipa sy ny antitipa izany. Noho izany ny roa voalohany izany hoe lalady sy ny alatsinainy izany dia miditra amin'ny famaritana sy ny fatakarana hoe inona marina moa ty tipôlôjia ity na ilay tandindona hiditra amin'izay tsika. Ary dia ny andro sisa rehetrarehetra aorianan'izay dia fampiarana an'izany amin'ny Josoa. Noho izany rehetrarehetra izany dia ho zaraintsika telo izao lesona izao. Fizarana voalohany dia
ampitondrantsika ny lohateny hoe ny tipôlôjia na tandidona dia rafitra fantikana ara-baiboly tena manan-kery. Tsy zavatra hafahafa na foto-kevitra manerana soratra masina izy io fa ny soratra masina mihitsy no mampiseho azy. Izany rehetra izany dia avy amin'ny lesona lahady. Ny fizarana faharoa dia ampitondrantsika ny lohateny hoe ny tipa na ny tandidona dia mety anana antitipa na fampiarana maro. Avy amin'ny lesona latsinainy indray no isotomantsika izany fizarana izany. Hitako fa tena mahaliana izany ka hodinitsika lalidalina kokoa satria tsy hoe tipa anankiray dia antitipa tokana fotsiny any misy fa misy fomba maro izay anaovana ny fampiarana azy. Ny fizarana fahatelo farany dia ampitondrantsika ny lohateny hoe Josoa dia manondro mialoha an'i Kristy sy ny fiangonany. Ary izany mandrakotra ny fizarana ambiny rehetra dia fizarana talata, larobia ary lakamisy. Iroso avy hatrany amin'ny fizarana voalohany ary sika amin'ity lesona ity. Ny fizarana voalohany dia mitondra ny lohateny hoe ny tipôlôjia na tandidona dia rafitra fantikana ara-baiboly tena manan-kery izay mifototra amin'ny lesona alahady. Inona moa ty tipôlôjia na tandidona ity? Ny tipôlôjia na tandidona dia iray amin'ireo fomba lehibe izay ampiasain'ny mpanoratra amin'ny testamenta vaovao amelabelarana ny testamenta taloha. Miorina amin'ny tantara sy ny teolôjia izy io. Ao amin'ny testamenta taloha ny tipa dia toy ny sary santatra ara-tantara izay mialohan'ny zava-misy ho tanteraka ny Mesia, ilay antitipa zany. Amin'ny heviny anankiray ny tipôlôjia dia faminaniana saingy amin'ny alalan'ny zava-mitranga fa tsy amin'ny teny mivantana. Ny tipôlôjia na tandidona dia miorina amin'ny teolôjia ihany koa satria Andriamanitra no mitondra ny tantara. Misafidy olona manokana ary manangana rafitra sy asa fanompoana izay efa manambara mialoha ny asa fanavotana ataon'i Jesosy. Tahaka ny faminaniana, ny tipôlôjia dia manondro ny fanamitsakan'Andriamanitra amin'ny tantara. Na dia zava-dehibe aza ny tipôlôjia na tandidona amin'ny soratra masina dia maro ny kristianina tsy mahafantatra lalalan'izany. Ny fandalinana ny bokin'i Josoa dia manome antsika fahafahana tsara hianatra ny tipôlôjia na tandidona sy ny fomba hamantarana azy ao amin'ny testamenta taloha, ny fahatanterahany ao amin'ny testamenta vaovao ary ny lanjany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy amin'izao andro farany izao. Amin'ny alalan'ny tipôlôjia na tandidona izay mampiseho ny lamina miverimbeerin'Andriamanitra manerana ny soratra masina dia afaka mahita ny fanjakany amin'ny tantara isika sy ny famindram-pony tsy miova na eo aza ny fahotan'ny olona. Ny tantara no sehatra anehoan'Andriamanitra ny fitiavany. Ity fitiavana ity dia mitranga amin'ny dikana samihafa araka ny fanekena mandrakizay izay ny fanaovan'Andriamanitra sy ny zavaboariny. Ireo laminareo no fototry ny tipôlôjia. Ny tipôlôjia na tandidona hita ao amin'ny Josoa zany dia manasongadina ny fanirian'Andriamanitra hamonjy ny vahoakany mba ahafahany mankafy ny fiarahana aminy sy ny fitsaharana tsy amitahotra ao anatin'ny fitiavany lehibe. Ao amin'ny lesona lahady ny andeteny faharoa dia izao ny voalaza hoe ny fandiniantsika ireo tipôlôjia na tandidona ireo dia manazava ny fomba hanondroan'ny olona na tranga na rafim-pitantanana iray mialoha an' Jesosy na zava-misy hafa voarakitra ao amin'ny filazantsara. Manondro ny tena izy ny tipôlôjia na tandidona toy ny lasitra na endrika izay azo avy amina endrika tena izy tany am-boalohany. Ny tena izy anefa no mahatanteraka amin'ny fahafenoany kokoa ny tanjona izay kendren'ny tandidona. Araka izany ny tipôlôjia na tandidona amin'ny Baiboly dia maneho tenan-javatra izay efa nisy tao an-tsain'Andriamanitra na azo tsapahitanana izany na arak-hevitra. Ary izany no namola volana ireo tandidona izay manambara ny zavatra hitranga amin'ny ho avy. Mazava araka izany fa ireo zavatra amin'ny testamenta taloha ireo na sary na olona na tany na faritra toy ny hoe tany Kanana dia tsy hoe tantara fotsiny fa ankoatra ny mazava misy ara-tantara azy dia manana fampiarana amin'ny ho avy ihany koa eo amin'ny ara-panahy na eo amin'ny tany vaovao aza araka ny ampiasain'ny mpanoratra azy eo amin'ny testamenta vaovao. Ny tipa zany ao amin'ny testamenta taloha hosolotena ny zava-misy hita ny tanteraka ao amin'ny Kristy antitipa na ao amin'ny fiangonany na ao amin'ny fomba iray hafa. Tiako ny ampiasa ohatra anankiray ity hoe fiara-makety. Ny fiara-makety anankiray izay ataon'ny ankizy apetapetaka amin'ny lakôly dia asiana haingo ny lokoina dia
izay no atao hoe tipa. Le makety zany no atao hoe tipa. Ary le tena fiara zay tengenan'ny olona mitondra olona mandeha mafia, iny no atao hoe antitipa. Mba amora fampitana ny lesona dia aleo angambany a, dia tonga dia le teny vahiny hoe tipa sy antitipa no andeha ampiasaintsika. Kanefa dia ny hoe ny makety a dia tsy io ny tena izy, fa misy ny zavatra maro azonao jerena ka ahitanao fitoviana sy ianaranao ka afantaranao bebe koa ny tena izy. Izany indrindra ny tanjon'ny tipolojia. Angamba tsy izany ny tanjon'ny fiaramakety, fa izany kokoa ny tanjon'ny tipolojia dia ny anampy anao atakatra bebe koa ny tena zava-misy, ilay antitipa zany. Ary tiako koa ny milaza fa ny baiboly dia tsy hoe manome sosokevitra fotsiny na koa manafina malefaka na manondro ankolaka fotsiny ny misy fanarahana sasatsasany, fa tena mampiasa mivantana mihitsy ny hoe tipa sy ny antitipa. Ny teny grika hoe tipa dia typos, ary ny teny hoe antitipa dia hoe antitipos. Izany teny izany mihitsy manko no ampiasaina amin'ny baiboly. Raha hosokafantsika ohatra ny Hebreo 7:15 sy ny Hebreo 7:7-7. Izao mivakan'izany amin'ny anaran'i Jesosy hoe Hebreo 7:15 dia hoe dia ireo manao fanompompivavahana amin'izay endrika sy aloka ny zavatra any an-danitra, tahaka ny nataon'Andriamanitra amin'ny Mosesy rehefa hanao taberna kely izy, fa hoy izy tandremo mba ataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao tendrombohitra ny zavatra rehetra. Exodosy 20:7. Dia eo amin'ny Hebreo koa 17:13 dia izao voalaza hoe koa dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny ny tandidon'ny zavatra any an-danitra, fa ny tena zavatra any an-danitra kosa dia amin'izay fanatitra tsara noho ireny. Hitantsika eto zany voambolana izay maneho ny tipa sy ny antitipa. Voalaza eto hoe endrika, tahaka, aloka. Tipa ihany izay zavatra izay manambara le tena izy any an-danitra. Romana ny koa dia mbola manazava bebe koa ary izay Romana 4:14 izay manambara any Adama ho le tena tipa maneho an Jesosy Kristy. Zao voalaza an'io Romana 4:14 io hoe fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka nantany Adama aza, izay tandindo n'ilay ho avy. I Adama zany dia tipa an Jesosy Kristy ilay ho avy. Lazaina mazava mihitsy zany eto hoe tipa ny Kristy Adama. Ny fitoerana masina eto an-tany dia tipa n'ilay any an-danitra. Ny faneho-kevitra miharihary eto zany dia izao hoe misy fampitana mazava hita, zavatra anankiray ny tipa ary ray hafa ny antitipa. Ilay voalohany dia kopia na aloka, fa ilay faharoa ny tena zava-misy marina. Tsy hoe rafitra ny forontsika izy io ka entina apetraka amin'ny soratra masina na hoe satria tianao fotsiny dia ampidirinao. Toy ny fanazavana momba faminaniana ihany io. Mety misy olona sasany manontany hoe inona ny fomba nazavana faminaniana ohatra, futurisme ve sa prétérisme sa idéalisme. Dia anambaritsika mamaly amin'izay olona izay hoe tsy, fa historisisme no fomba nazavana ny faminaniana. Dia hozy indray ireo olona ireo angamba mety hiteny hoe satria izany ve ny tianareo atao? Dia hozy tsika hoe tsy izany ny tiana atao, fa izany no aseho amin'ny baiboly mihitsy. Raha mandinika Daniela 4 sika dia manazava mihitsy fa ny tantara ny manazava azy. Amin'ny Daniela 4 io, ilay sary olona lehibe vita amin'ny metaly samihafa izay maneho ny Babilôna, Mediana sy Persiana, Grika, ny Roma, izay rojo tantara tsy tapaka mandra-patapitry ny fotoana. Raisitsika fotsiny ilay rafitra izay amin'ny baiboly dia ampiaritsika. Dia toy izany ihany koa ny tipolojia. Ny foto-kevitry ny historisisme dia hoe hatramin'ny fotoana izay nanehoana ilay faminaniana dia efa manomboka manatanteraka an'izany ny tantara, mitotsy tapaka hatramin'ny farany. Dia tahaka izany ihany koa ny tipolojia, tsy hoe zavatra foronina amin'ny faran'ny fotoana ilay izy, fa vao manomboka eo ny eo dia mitohy mandritra ny tantara. Noho izany rehefa miresaka tipolojia isika dia mampiatra ireo sary sy famantarana izay naseho amin'ny baiboly ho toy ny sary sy aloka. Eritrereto ity zavatra ray tena manan-danja, tsy mipetraka fotsiny tany amin'ny farany ireo mpanoratra ny testamenta vaovao, sady niezaka amorona fomba vaovao anazavana ny zava-panahy hoe andeha ataoka tahaka an'izao na hoe andramana toy izao sy toy izao, fa Andriamanitra mihitsy hatrany am-piandohana no efa nandinika n'izany rehetrarehetra izany ka nametraka izany tao amin'ny teniny. Raha vakintsika ohatra ny Korintana 1:10-11 sy ny Korintana 1:11-12 dia izao ny voalaza. Korintana 1:11-12 hoe fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin-drahona,
ary izy rehetra namaka ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'i Jesosy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Korintianina voalohany toko 7:1-12. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara amin'ny faran'izao tontolo izao. Andeha nefa ankintsika koa ny andinin'ny fahelina hoe ary izany zavatra izany dia tonga modely ho antsika mba tsy ho pila zava-dratsy isika toy ny ilany ireny. Mety isy ilaza angamintsika hoe tsy izay ny voalaza amin'io andinina io, fa toy izao voalaza eo. Fa rehefa tonga amin'ilay andininy 12 ianao dia fa itsika ny Baiboly Diema io toko 12 dia izao ny voalaza. Mazava mihitsy ny Baiboly Diema hoe izany fahoriana rehetra izany dia niatra tamin'izy ireny ohatra fananarana ary natao an-tsoratra mba ho fampitandremana antsika izay mbi eo-katoky ny andro farany. Izany hoe ireo zavatra ireo izany dia tena nitranga taminy ho modely ho antsika, ohatra ho antsika, ary voasoratra ho fampitandremana antsika. Dikan'izany tipa izy ireo, tipa mba ho ampiarantsika. Midika izany fa ny zava-misy ara-tantara marina izy ireny. Nisy tena nisy Josoa, nisy tena nisy ny tany Kanana, nisy tena nisy izany hoe Egipta izay tokony hialana zany. Kanefa ary mpiara-mianatra malala, tsy zava-mitranga natao tranga sendra mety ho azo ampiasaina ny fampianarana ara-panahy fotsiny ireo zavatra mitranga ireo izay nokasain'Andriamanitra mihitsy mba ho rehefa tonga eo amin'ny lafiny ara-panahy isika dia efa anana modely, kopia sy aloka ampianarana ny zava-misy marina. Tsy kisendrasendra izany fa fampahafantarana avy amin'Andriamanitra. Raha ny marina ny lesona lahady eo amin'ny andihateny 2:7 dia voalaza mazava tsara izao teny izao hoe araka izany ny tipa na tandindona ao amin'ny Baiboly dia maneho tena ny zavatra izay efa nisy tao an-tsain'Andriamanitra na azo tsapahitanana izany na arakevitra. Ary izany no namola volana ireo tandindona izay nanambara zavatra hitranga amin'ny ho avy. Zava-dehibe ny mahatakatra fa tsy ny asa anasongadinana hevitra raitsy akory no natonga ny mpanoratra testamenta vaovao hanazava ny sasany amin'ireo andalan-tsoratra ao amin'ny testamenta taloha ho tandindona toe-javatra nitranga tamin'ny androny. Ny hevitry ny tandindona anankiray ao amin'ny testamenta taloha dia efa voazava hatrany amin'ireo asa soratra ara-paminanina mialoha atanterahany ao amin'ny testamenta vaovao. Izao no tadidiry mpiara-mianatra malala, sady manana safidy malalaka akory ireo zanak'Israely ireo. Nefa Andriamanitra no ny efa nialoha lalana ny zavatra izay safidiny ka nampiasa ireo safidindreo ohatra izay niara-ny tamin'ny taranaka aty aoriana. Fantatr'Andriamanitra mialoha izany nefa mbola navela ny safidy izy ireo, ary avy eo dia nitany sainy sy nampiasainy ho lesona ho an'ny hafa. Tena mahavariana. Ohatra, ilay lesona lahady ihany dia mbola eo ihany sika dia milaza momba ny Davida ny lesona hoe misy toky manokana ao izay mampiseho tipôlôjia ohatra momba ny Davida. Nisy ny Davida ara-tantara marina tokoa. Saingy ao amin'ireo faminanina amin'ny Jeremia sy Isaia dia mbola miresaka Davida ao amin'ny ho avy indray izay hipetraka amin'ny seza fiandrianany, mitodika amin'ny Mesia ho resaka io. Ary amin'ny Jaona 9:4-20 dia izao indray voalaza hoe dia niresaka hoe izy aza triaritsika fa aoka lokantsika ho an'izay mahazo azy mba hatanteraka ny soratra masina manao hoe nozarainy ny fitafiako ary nilokany ny akanjoko. Salamo 2:20. Zany zavatra zany no nataony miaramila. Voalaza amin'ny Jaona 9:4. Dia hoy izy ireo fampilaza hoe aoka tsy ho triaritsika ilay akanjo fa aoka ataontsika loka mba hatanteraka n'ilay soratra masina zany hoe nizarany fitafiako ho azy samy izy ary ny akanjoko dia nilokany izy ireo. Arak'izany nataony zany mba ho tanteraka ilay soratra. I Davida tamin'io fotoana izay naratana salama io nefa dia nitatitra ny zavatra niainany fotsiny ihany, nefa tsy nitanisa ny testamenta vaovao ho faminaniana momba ny Mesia izay ho avy. Ary rehefa tanteraka tamin'i Kristy zany dia ilazana hoe mba ho tanteraka ny soratra masina. Midika izany fa Andriamanitra no efa nahitany izany mialoha ka nametraka azy tao amin'ny soratra masina. Kristy no natanteraka azy. Tsy kisendrasendra izany fa tena foto-kevitra ara-Baiboly mihitsy. Ary mahafinaritra be tokoa izany zavatra izany mieritreritra azy. Angamba tsy hoe fiteny ara-teolojia izany hoe mahafinaritra be izany fa tena izay tokoa ny zavatra misy, zavatra miavaka izy io. Soratra masina no mamakafaka ny tipôlôjiany na ny tandindony. Satria raha tsy izany dia mety ilaza ny olona hoe misy tipôlôjia izay manomboka mahita tipa amin'ny zavatra rehetra aho. Raha ohatra ka misy tipôlôjia
toy ilay hitantsika amin'ny Davida teo, ny soratra masina mihitsy no milaza izany. Raha tsy izany dia mora tonga amin'ilay allegoria isika izay mampiditra hevitra miafina amin'ny zavatra rehetra hoe misy kody miafina na bibla kody na hoe tsy misy ny dika marina fa zava-miafina ny zavatra rehetrarehetra. Eny, toy ireo sary izay manao masina koa, raha hoe manalefaka amin'ny fijerinao ianao dia mahita endrika hafa ao ambadika. Tsy izany akory, tsy izany ny Baiboly. Fa isaka ny mampiasa sarina marika amin'ireny tipa ireny dia manazava izany ho antsika. Tahaka ny faminaniana dia toy izany koa ny amin'ny tipôlôjia. Raha misy dikany ara tipôlôjia ny andininy anankiray dia asio amin'ny Baiboly mazava amintsika izany. Noho izany dia afaka manana fahatokisana isika. Ao amin'ny lesona Lahady, andihateny 4:5 dia izao no voalaza. Zava-dehibe ny mahatakatra fa tsy ny hanasongadinana hevitra raitsy akory no atonga ny mpanoratra ny testamenta vaovao hanazava ny sasany amin'ireo andalatsoratra ao amin'ny testamenta taloha tandindony toe-javatra mitranga amin'ny androny. Ny hevitry ny tandindona ray ao amin'ny testamenta taloha dia efa voazava hatrany amin'ny asa soratra ara-paminaniana mialoha ny hatanterahany amin'ny testamenta vaovao. Rehefa dinihana ireo andinin'ireo dia hitantsika fa ao amin'ny testamenta taloha ihany no misy ny fanalahidiny amatarana ny hevitr'ireo tandindona amin'ny soratra masina ireo. Izany hoe notarehan'ny fanahy masina hampiasa ireo tandindona ao amin'ny testamenta taloha izany mpanoratra ny testamenta vaovao izay ny testamenta taloha no soratra masina nananany mba hanambarana famarinana izay efa ao aminy. Araka ny voalaza Petera 2:1 momba ny Jesosy sy ny asa fanompony. Midika izany fa ny testamenta taloha sahala tamin'ny andron'i Davida sy ny hafa dia efa nampiasaina ireny sary ireny ho faminaniana, ho fanondrona ny ho avy. Ary avy eo ny mpanoratra ny testamenta vaovao dia manamarina hoe izany no tanteraka tamin'i Kristy ary afaka mamela ny Baiboly hanazava ny Baiboly isika amin'izay fotoan'izay. Ohatra efa hitantsika ihany koa fa ny Baiboly dia manazava fa i Adama, ny sorona, ny asa ao amin'ny fitoerana masa, ny vatolampy, i Davida sy ny zavatra maro hafa dia zava-nisy ara-tantara tao amin'ny testamenta taloha ireo izay ampiarina amin'ny Kristy sy ny fiangonany ao amin'ny testamenta vaovao. Noho izany rehefa niteny Jesosy amin'ny Jaona 5:7-8 manao hoe dinihanareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy nanareo fiainana mandrakizay ary reny manambara 5 kanefa tsy mety manatona ianareo hanananareo fiainana. Dia izao tsy hoe nilaza fotsiny Kristy hoe ireo soratra ireo dia milaza mivantana ny anarako hoe Jesosy sy hoe ho avy indray aho. Tsy izay fa nilaza izy fa ireo zava-misy rehetra ao amin'ny testamenta taloha ireo dia manondro azy. Hoy izy hoe ireo no manambara, ireo tantara sy rafitra ireo. Fa hoy izy mifikitra amin'ireo nareo, izany hoe mifikitra amin'ny tipa fotsiny nareo fa tsy manaika ny antitipa. Ary izay ilay olana mandala ilay famarinana mijoro eo anatrehan'ny vantana izy ireo ary dia izay no mahatonga ilay fanameloana. Raha mahita aloka ianao ohatra dia afaka manaraka an'ilay aloka mba ahitana izay zavatra mahatonga n'iny aloka iny. Dia rehefa tonga amin'ilay zavatra tena izy ianao dia mety ilaza hoe misy tilikambo, misy tsatokazany mipetraka ireny, misy jiro. Fa avy eo ianao dia teny hoe tsy tiako io, tsy laniko io. Dia mihevitra ho tsy misy na mody manao hoe aloka ihany ilay zavatra ireny. Ary izay zavatra izay no tena endrika ny fandavanan'i Jesosy. Misafidy ny fikitra amin'ny aloka sy ny tipa fotsintsika nefa mandala ilay zavatra tena izy izay niteraka an'ilay aloka. Tsy afaka ny milaza hoe tiako ny aloka ao ianao raha tsy tianao ilay zavatra nahatonga azy. Lojika izay mifanohitra tanteraka ny fitiavana aloka kanefa tsy tianao ilay zavatra fototra. Ka izany natao hoe mandahan'i Kristy ao amin'ny soratra masina. Dia izay indray izany mamarana fizarana voalohany. Hiditra avy hatrany ny fizarana faharoa tsika. Mandroso ny fotoana nefa dia mbola amin'ny andro voalohany ihany tsika resaka Lahady ihany resantsika teo. Ny fizarana faharoa amin'ny lesitsika dia mitondra lohateny hoe ny tipa dia mety hanana antitipa maro. Eto tsika dia miditra lalindala kokoa amin'ny lafin'ny teknika, miditra amin'ny lesona alatsinainy izany. Izao voalaza ny lesona ao amin'io andehateny faharoa io amin'ny lesona alatsinainy hoe toy izany koa ambara amin'ny testamenta vaovao ao anatin'ny dingana telo miavaka tsara ny fahatanterahany tandindona anankiray eo amin'ny fiainan'i Kristy, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ary amin'ny andro farany. Misy tiako mariana kely eto.
tsy hoe te hilaza fotsiny ny lesona fa ny tipa rehetra dia tsy maintsy manana tytipa telo, tsy izay. Dia hoe eo amin'ny fiainan'i Kristy, amin'ny fiainan'ny fiangonana ary amin'ny andro farany. Fa misy tipa sasany izay hita fa tanteraka amin'ireo dingana telo ireo dia ny kristôlôjika zany fataterahana eo amin'ny fiainan'i Kristy, ny eklesiôlôjika na fataterahana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eskatôlôjika na fataterahana amin'ny andro farany. Ohatra telo no omeny lesona amin'ny tapany farany amin'ny lesona alatsinainy io, dia miresaka ny amin'ny Israely izy, ny eksôdôsy ary ny fitoerana masina. Ireo rehetra ireo dia zava-misy ara-tantara, nefa sady tipa ihany koa izay tanteraka amin'ny fiainan'i Kristy, amin'ny fiainam-piangonana ary amin'ny zava-mitranga amin'ny andro farany. Andeha aka ohatra anankiray ihany tsika, tsy voajerentsika avokoa ny tsipiriany amin'izy telo ireo, fa ny hevitry ny hoe Israely no horaisitsika ohatra. Mazava tsara fa Israely dia zava-misy ara-tantara, vahoaka tena misy zany Israely zany, tany tena misy zany, fanandramana tena misy zany. Nefa Israely amin'ny mahavahoaka azy dia lasa tipan'i Kristy. Ohatra, amin'ny dingana kristôlôjika ao amin'ny Mateo 4:10 izay voalaza toy izao hoe ary nitoetra tany izy mandra-pahafatin'i Heroda mba hatanteraka izay nampilazain'i Jehovah ny mpaminany hoe nantsoko hiala tany Egipta ny zanako. Voalazanao izay azy efa amin'izay. Izany dia ampiarina amin'i Jesosy izay nafenina tany Egipta niaraka tamin'ny ray aman-dreniny dia niverina avy any. Nefa tsy adin'ny Baiboly hoe nisy Israely ara-tantara tokoa tany Egipta izay natsoina nivoaka avy tany Egipta. Eo amin'ny dingana eklesiôlôjika indray, amin'ny fiainan'ny fiangonana zany dia hita ao amin'ny Galatiana 1:20 hoe ary izay rehetra mandeha araka ity fitsipika ity dia ho aminy anieny fiadana sy famindram-po ary ho amin'ny Israelin'Andriamanitra. Eto zany dia efa ao amin'ny testamenta vaovao ela be taorianan'i Israely fahiny voalaza ao ny fiangonana mino dia antsoina hoe Israelin'Andriamanitra. Ary farany amin'ny dingana eskatôlôjika amin'ny Apokalipsy 7:4 dia tsy voatery vakiana manontolo zany fa voalaza amin'ny 4 dia hoe raha nahareny isan'ny vohisy tompo-kase aho dia 4,400 lamba hetsy no vohisy tompo-kase atamin'ny fireneny zanak'Israely rehetra. Ary amin'ny 5:4 dia milaza an'izao hoe fa hoy izao tamin'ny tompoko ianao no malala, dia hoy izy tamiko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ny akanjo no sasany sy fitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Eto zany tsika dia mahita fa amin'ny farany, amin'ny andro farany dia mbola ampiasaina ihany fiteny hoe firenena 12 amin'ny Israely, nefa ho amin'ny vahoaka voavonjy maneran-tany amin'izay fotoan'izay no hambara eo. Noho izany raha lazaina fomba tsotra dia izao, misy dingana efatra zany hita eto. Ny tipa tamboalohany zany hoe Israely ara-tantara zany, dia avy eo ny fataterahana ao amin'ny Kristy na le kristôlôjika, ny fataterahana ao amin'ny fiangonana le hoe eklesiôlôjika, ary fataterahana ao amin'ny andro farana ny hoe eskatôlôjika. Ary efa hitantsika fa voasoratra hoe ireo zavatra rehetra ireo dia voasoratra ho fampitandremana antsika. Rehefa manomboka mahita ireo fampiarana maro ireo zany tsika, dia tsy hoe misafidy andiny soratra masina izay tiantsika fotsiny fa manaraka izay lazain'ny Baiboly mihitsy any momba azy. Raha notanintsika hoe mety manondro an'i Kristy tokoa ve Israely, dia hotsika hoe eny, satria ny Baiboly no milaza an'izany. Manondro ny fiangonana ve Israely, dia milazantsika hoe eny, satria ny Baiboly milaza an'izany. Manondro ny zava-mitranga amin'ny andro farany ve Israely, dia milazantsika hoe eny, satria ny Baiboly no milaza an'izany. Ny tanjony lesona amin'ity fizarana faharoa ity zany, ry mpianatra malala, dia tsy hoe ampiseho fotsiny, fa hoe tsy zava-mahagaga akory ny hoe tipa anankiray amin'ny testamenta taloha dia manana fampiarana maromaro ao amin'i Jesosy kristôlôjika, ao amin'ny fiangonana eklesiôlôjika, ao amin'ny fiandro farany eskatôlôjika. Tsy manala ny lanjany iray amin'ireo zany fa samy manana ny toerany. Dia izany no antsoko hoe marolafy. Noho izany rehefa mijery ny tipôlôjia isika dia tsy voatery hoe vao nahita zavatra iray dia hoe izay tokoa no izy, fa mety misy fampiarana maro izay samy marina mitovy mandritra ny fotoana. Izao ny voalaza ny andehan'ny teny farany amin'ny lesona alatsinainy io izay amarana antsika ny fizarana faharoa ity hoe koa satria iray ihany ny mpanoratra ny soratra masina, Andriamanitra, dia tsy misy mifanipaka fa mifanindran-dalana ireo ampahany isan-karazany ao amin'ny soratra masina. Tsy mety hifanohitra fa mifameno tsara ireo fotom-pampianarana rehetra ao amin'ny Baiboly. Ny fanazavana ny andalan-tsoratra masina rehetra tsirairay dia hifanaraka tsara amin'izay ampianarana soratra masina akampobeny momba ny loha hevitra ray.
tonga eo amin'ny fizarana farany amin'izao lesona zao aritsika ny lohaten'izany dia hoe Josoa dia manondry mialohan'i Kristy sy ny fiangonany ary izany no mandrakotra ny lesona talata larobia lakamisy. Josoa izay fototra ny lesona amin'ny andro sisa rehetrarehetra voalazan'ity lesontsika ity dia raha tsorona dia amin'ny lesona talata dia mitondra antsika alala bebe koa an Josoa hoe tipa. Lesona larobia sy lakamisy dia maneho an'izany fampiarana ary ny lesona talata sy larobia lakamisy izany dia mijery an Josoa ho sary mialohan'i Kristy sy ny fiangonany. Tsy dia misy zavatra betsaka alaintsika amin'ny lesona talata satria ny akamarony dia mifanandrify amin'ny Mosesy sy Josoa. Milaza hoe Josoa dia tahaka ny Mosesy. Dia nieritreritra hoe raha izany dia toan'ny Mosesy izany ny tipan'i Josoa. Nefa nahoana ny tena tiany lesona ho tanterahana dia ilay fampiarana momba ny Mesia. Ary izay indrindra no tiantsika efatoana eto. I Josoa amin'ny mahatipa azy dia manana fahatanterahana kristôlôjika, izany hoe ao amin'ny Kristy. Ary izany no andininy rehetra amin'ny lesona larobia. Maro ny ohatra izay naseho tao amin'ny lesona fa roa no andeha ho tsongaitsika. Voalohany ny nidiran'i Josoa tao amin'ny tany Kanana rehefa avy nirenitreny 4 taona tany an'efitra izy dia nanondry mialoha ny fanombohan'ny asa fanompoan'i Kristy ampahabe maso rehefa avy nisedra 4 andro tany an'efitra. Ary koa manondry ny fanombohan'ny fanompony any an-danitra rehefa avy niaraka 4 andro tamin'ny mpianatra taoriana tsanganany tamin'ny maty. Izany hoe izany ao amin'ny fiainan'i Josoa ara-tantara dia hitantsika fa na dia nino sy nankatoa hatrany am-piandohana azy izy dia mbola tsy maintsy nirenireny 4 taona niaraka tamin'ny vahoaka tamin'ny tsy finoan'izy ireo. Tsy noho ny fahotany anefany fa noho ny fahadisoan'ny vahoaka. Avy eo izy vao tonga mpitarika namindra azy ireo tao amin'ny tany nampanantenaina. Dia toy izany ihany koa Jesosy. Tsy nanana ota izy nefa nandeha nitsapa ny fakapanahan'ny Satana tany an'efitra ary nahazo fandresena dia nanomboka amin'ny fanompony ampahabe maso. Rehefa avy maty sy nitsangana izy dia niaraka indray tamin'ny mpianatra 4 andro ary dia niakatra ho any tany Kanana any an-danitra hitondra fanompona any. Hitantsika mazava izany fa misy fitoviana eo amin'ireo zavatra ireo. Eo amin'ny Isaiasy 7:9-9 ihany koa ohatra ny tenin'Andriamanitra Jehovah voalaza hoe izao no lazain'i Jehovah tamin'ny taona fankasitrahana no henoko anao ary tamin'ny andro famonjena namonjeko anao dia hiaro anao ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava. Eto amin'ity andininy ity izany dia entina ilay hevitra momba ny fizarana lova, ny fanomezana ny tany amin'ny vahoaka. Ary amin'ity indray mandeha ity dia tsy mijery miverina amin'ny Josoa intsonsika fa mijery an'i Jesosy ilay omena ho fanekena sy famelana ny vahoaka handray ny lova. Fa lova ara-panahy mandrakizay, tsy hoe tany kely eto an-tany fotsiny fa fiainana mandrakizay sy tany vaovao. Eo ihany koa ny lafiny eklesiolojika sy ny eskatolojika amin'ny Josoa. Efa niresahantsika tamin'ny lesona hafa fa ny ady ara-tantara nataon'i Josoa sy ny fandresena ny Kanana dia sary manondro ny ady ara-panahy izay ataon'ny kristianina rehetra rehefa mitady ny Kanana any an-danitra. Ao amin'ny Timoty 2:4-7 dia hoy Paoly hoe efa niady tsara aho, natanteraka ny fihazakazahana aho, nitahery ny finoana aho. Izy ary izany ny adiny Paoly eto. Tany aloha dia niady tamin'ny kristianina izy. Saingy rehefa niova fo dia niady ihany izy fa natsony hoe ady ara-pinoana ilay ady. Ary dia Korinthianina 2:7-9 no anambarany an'izany hoe fa na dia velona amin'ny nofo azy izay dia tsy mba miady araka ny nofo fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafika fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay hatsangana hanohitra ny fahalalàn'Andriamanitra izahay ka mamabo ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Ary vonona amaly ny tsy fanarahana rehetra izahay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Io ny fitarihana mivantana amin'ny ady izay nataon'i Josoa tany Kanana ho ady ara-panahy amin'ny fiainam-pino. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly koa 2:20-20 dia izao no voalaza. Ary ankehitriny izao manolotra anareo ho amin'Andriamanitra ho amin'ny tenin'ny fahasoavana izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra no amasinina. Asan'ny Apôstôly 2:20-20 voalaza izany eto hoe mampandroso sy manome lova. Io fiteny io dia fiteny avy amin'ny tantara fandresena ilay tany Kanana, fandraisana ilay tany Kanana ary ampiarina ampino ankehitriny. Ary tsy amin'ny fiainana ankehitriny ihany fa amin'ny andro farany ihany koa dia isy fahatanterahana feno izany. Izao ny voalaza amin'ny Petera 1:7-7 dia hoy izy hoe isaoranay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika
izay niteraka antsika indray araka ny abeny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo, izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena efa vonona iseho any am-parany. Mazava be zany fa amin'ny andro farany no azahoantsika ny lova amin'ny tena endriny na dia efa raisintsika amin'ny finoana aza ankehitriny. Ao amin'ny Korisianina koa, ao amin'ny Kolosianina 3:7-8 dia izao no voalaza hoe ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka no an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona, satria fantanareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy tompo ianareo. Noho izany rehefa mijery an'i Jesosy ao amin'ny bokin'ny testamenta taloha isika dia tsy hoe tantara fotsiny akory no vakiantsika fa tokony hakalesina momba an'i Jesosy isika, momba ny fiangonana, momba ny fitomboana ara-panahintsika manokana ary momba ny fanantenana lova any an-danitra izay ho avy. Toy ny nitarihany Josoa ny fizarana ny tany fahiny dia Jesosy no Josoantsika izay miditra ao amin'ny tany Kanana any an-danitra sy manome lova ho antsika raha raisintsika amin'ny finoana izany. Amen. Amin'ny faran'ilay lesona dia milaza fa rehefa tonga Kristy ilay fatanteran'ireo tipa rehetra ireo dia niseho tamin'ireo olona izay tokony ho nalala tsara izy. Hoy izy ao amin'ny famotinana sabata, tsy azo ny vahoaka tamin'ny andron'i Kristy ny hiraka nandrahana azy, ny fomban-drazana, ny entin-drazana, ny didy sy ny fitsipika ny tanin'ny olona dia nanarona tamin'ireo lesona tian'Andriamanitra ambara. Ireo fomban-drazana sy ny entin-drazana ireo dia lasa sakana ho azy ireo tsy hatakatra sy hampiatra ny fivavahana marina. Ary rehefa tonga ny zava-misy tena izy ao amin'ny Kristy dia tsy nahatakatra izy ireo fa izy ny fatanterahany tipa rehetra, fa izy ilay tena fototry ny aloka rehetrarehetra. Nandany antitipa izy ireo ka nifikitra tamin'ireo tipa ny amin'ireo fombafomba tsy mahasoa. Indrisy mantsy namana, engany mba tsy ho toy izany isika rehefa mamaky ny soratra masina isika. Aoka tsy hijery azy fotsiny hoe tantara mahaliana na filozofia tsotra fotsiny amin'ny fiainana tsara mahafinaritra mamaky azy, fa hita fa misy zava-misy ara-panahy lalina ao anatin'izany dia Kristy mihitsy, ilay fototry ny tipa sy ny aloka rehetra, ilay manome lova mandrakizay. Aoka tsy ho toy ireo izay nandahan'i Kristy nefa nifikitra tamin'ny aloka, fa ho avy amin'ny mazava isika ka ho tonga noho ny fahasoavan'Andriamanitra ho isan'ny fanjakany. Ho fampitina zany dia izao ry mpiara-mianatra malala, rehefa avy nijery ny tipolojia ara-baiboly isika, nandinika ny fitsipika momba ny tandidona sy ny tena izy ary nijery manokana ny Josoa sy ny tandidon'i Kristy sy ny fiangonany, dia atsika fitenina hoe Josoa dia tsy olony tantara fotsiny fa sary mazava izay manondro an'i Jesosy, mpitarika antsika, mpanafaka antsika, mpanome antsika ny lova ara-panahy sy ny fitsaharana mandrakizay. Ny tantara tsehatra rehetra amin'ny testamenta taloha, Israely, Exodosy, Davida sy ny sorona, fitoerana masina ny adin'i Josoa dia miantso antsika hijery lalina kokoa an'i Jesosy ary hametraka ny fiainantsika eo am-pelantanany. Noho izany, amin'ny mampampianatra sy ny mampitarika, amin'ny maray aman-dreny na amin'ny mampianatra antsika dia izao, aoka isika hitondra ny kilasy sy ny fiangonantsika tsy hijanona amin'ny tantara fotsiny fa hiditra ao amin'ny zava-misy ara-panahy lalina ao ambadika izany dia Jesosy izay fototra sy evon'ny zavatra rehetra, ilay antitipa. Aoka isika hanampy ny olona hatakatra fa tsy maintsy atao ny fifindrana avy amin'ny aloka makany amin'ny tena izy, avy amin'ny tipa makany amin'ny antitipa, avy amin'ny Josoa ara-tantara makany Jesosy ilay tena Josoa. Aoka isika hamaly ny antson'i Kristy hanome feno ny tenantsika ho azy, hiady ny ady ara-panahy amin'ny fitaovam-piadian'Andriamanitra ary hiandrandra amin'ny finoana ilay kanana vaovao izay efa voahomana ho an'izay olona matoky. Engany ny fandalianantsika ty lesona voavolo ity, ilay tena Josoa dia tsy hoe hijanona ho fahalalana fotsiny fa ho traikefa mivantana amin'i Jesosy Kristy amin'ny mampitarika, mpisorona be, mpanavitra ary mpanjaka ny fiainantsika azy. Dia izay indray izany ny lesona izay niarahantsika teto androany. Misaorantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany an'izany, mampanantenantsika hatrany fa hiaona indray tsika amin'ny fotoana manaraka ka dia mametraka ny mandram-peona tompoko. Hiaraka hivavaka isika fa marana izao fotoana izao. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao izahay, misaotra satria nambaranao anay fa Andriamanitra tsy miovy ianao, marina ny teninao ary dia aoka izay tompo tsy ho variana fotsiny amin'ireo tandindona isan-karazany ao amin'izany teninao izany fa ahita sy hatsapany ao ambadika izany tandindona izany
ampianaro anay jesosy hoe nahita fa manambaranao zao fanambarana ny soratra masina rehetra izao. Ampianaro ahitan'izany izahay ary ka mba antoky ny fiainanay zany, mba ho mpitaridalana anay ho fiainanay deny anio, ary isy fiatraikany eo fiangonanay koa zany, isy fiatraikany eo amin'ny fiainana mandrakizay ho anay tsiraray avy. Tay manokana ary tia namako izay meny eto anio, ataovy matsapa ny fitarehanao izy Jesosy isan'andro san'andro, ary ahita fifaliana amin'ny fanarahana anao. Fa tonoana zao vavaka izao ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.